Ity lycée vaovao nitokana ny Flora Joelina Mivady teto Iazolava ity no sekoly katolika faha-efatra ambin'ny folo sy eninjato eto Madagasikara. Ny fifanomezan-tanana tamin'ny ray aman-dreny sy ny fiangonana ary ny fanampian'ny filohan'ny tetezamita no nahavitana azy ity. Misy rihana roa sy efitrano fianarana 520. Rearea izao hoy ny archevêque Antananarivo ny Monseigneur Odon Razanakolona. Porofo ihany koa fa mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena ny katolika fa indrindra ny eo amin'ny lafin'ny fanabeazana. Lova ho an'ny taranaka faramandimbo izy ny foto-drafitr'asa toy itony koa ilaina ny fitandrovana azy. Ao ka mitandrovona tahaka ny anak'Andriamasy ho reharehanareo zay eto ary ihany koa henatra ho anareo sanatiny-bava raha io ny simba raha io ny manahoana na manahoana ka dia nametahana lova lehibe ianareo atenaiky fa ampamokatan'izay ary ihany koa hamokatra olo-pirenena vanona olo-pirenena mahay hiatika ny ho avy ny firenetsika ho afaka hiatika no ho avy ny fiangonatsika. Ny miasa no tokony ho ampiana hoy kosa ny Flora Joelina raha nandray fitenenana. Ampitiavana ho izy no nanoloranay mivady ny fanampiana natao tamin'io lycée io. Izao foto-drafitra azy zao moa dia tafajoro tokoa androany no ny ezaka maro nataon'ny fiangonana ny diocèse ary indrindra ihany koa ny fanampiana zay noetsinay. Koa izany no isoratsika an'Andriamanitra satria nanome antsika hery sy tanjaka ary fahendrena izy nahavitana zao foto-drafitra azy zao. Nisy tokoa ny ezaka efa nataonareo niasa ianareo indrindra raha laina manokana dia ny hoe ny ato amin'ny fiangonana katolika izay mametraka avo dia avo ny fanabeazana ho anisan'ny lahara-pameana, anisan'ny lehibe ary fanamby lehibe napetraky ny diocèse io fanabeazana io ary manaprofo izany ny fananganana sekoly manerana ny nosy. Koa izay tsy ny salasalanay amin'ny anorenana sy ny ananganana ny fampitanana zao lycée izao dia ny teninay dia tsotra araka ny teny milaza hoe izay manome ampitiavana no ankasitrahan'Andriamanitra ary izay mivady dia ampitiavana tokoa no nanampiana amin'ny fananganana zao lycée zao. Fampirisina hianatra tsara anatranatra ho an'ny tanora mpianatra no nanohizan'ny lahateniny. Mila olo-kendry sy olo-marina ho izy ny fiangonana ary mila olo-mbanina koa ny firenena. Ilaina ny fihezanareo mpianatra sy ny fahazotoanareo ho reharehan'ny ray aman-dreny sy ny firenena ary ny fiangonana. Mampirisika anareo tanora izahay hiezaka bebe kokoa hatrany amin'ny fianarana sy indrindra mba azoto kokoa mba anome zay ezaka rehetra afaka ataonareo amin'ny fanabeazana zay nofosanareo mandrakariva satria dia mila olo-kendry ny fiangonana, mila olo-marina ny fiangonana ary mila olo-manina ny firenetsika. Ianareo moa no isoranay ary ianareo rehetra ihany koa no atokisanay satria mila fandrimontsika ary mila famometanana ho amin'ny hoavy ny firenena. Faly tokoa izahay hiaraka hifaly sy hiaraka hitokana amin'izao foto-drafitra azy zao miaraka aminareo. Lova ho apetraka ho an'ny taranaka faramandimby io ary hitoetreo amin'ny fotoana maharitra dia maharitra. Naraina sorona masina fohy fitsofan-drano izao fitokanana izao izay niaraka tamin'ny fitokanana terrain de basket ihany koa. Nandritra tilanona ity ihany koa no nanoloran'ny association Fity izay tarihiny Ramatoa Mialy Rajoelina fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra rehetra eto amin'ny lycée katolika Iazolava.
fametrahana poste avancé ny eto amin'ny distrikan'ny Azolava araky ny fangatahan'ny mponina tamin'ny filoha mba hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana.